Miarabantsika malagasy piray tanindrazana. Ty video ty dia mety efa manandriamato Andry Rajoelina ka ho anao zay mahafantatra azy. Tsika rehetrarehetra manaraka ny page na mahita ny video ty, partageo ataovy tongany aminy ty hafatra ity. Mampalahelo ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny ary matezitra satria malagasy mitaky ny zony ampilaminana kanefa dia famonoana herisetra no hanina valiny fitondram-panjakana izay tarin'Andriamatoa Andry Rajoelina azy ireo. Aizany zo aneho hevitra, aizany zo miaina ankahalalana araka ny tokony ho izy manoloana an'izao zava-misy ankehitriny izao. Araka ny tatitry ny OMS dia efa 20 mahery no namoy aina, maro ireo naratra, zaza maro tsy manatsiny no sepotry ny lacrymogène izay atsipin'ireo mpitandro filaminana any anaty trano fonenana izy ireo. Moa ve marariny zany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina? Moa ve marariny izany? Ny filoham-pirenena tompo dia natao ihany vahoakany, kanefa raha ny zava-misy eto Madagasikara ny jerena dia tsy mendrika ny filoham-pirenena akory ianao, tsy mendrika anao tsony voaka malagasy ka hoy izao hoe raha tena tia tanindrazana tokoa ianao, raha ny fitiavana ny lehibe indrindra fa tsy ny fitiavany tseza, dia aoka ianao hanao démission, mametraha ianao démission fa tsy mendrika filoham-pirenena toanao ny vahoaka malagasy, tsy mendrika filoham-pirenena tia tena, tsy mendrika filoham-pirenena tia fahefana ny voaka malagasy. Andriamatoa filoha, mendrika filoha afaka miay azy, afaka mihaino azy ny vahoaka malagasy. Fitakiana-pilaminana no natomboka tamin'ny 25 ny volana septambra, kanefa dia famonoana tifitra mibalatena izy no nasetrin'ireo mpitandro filaminana izay nahazo baiko taminao. Ary raha ny loharanom-baovao azo dia tambazanao vola ireo mpitandro filaminana ireo ka hany mampiasa izao hery rehetrarehetra zao amin'ny malagasy izay tanam-polo no eny aminy, pancarte, banderole no eny aminy, mitaky ny zony kanefa dia herisetra toy izany no avaly azy. Mamakay ianao Andriamatoa filoha toeran'ireo ray aman-dren'ireo tanora izay mpianatra namoy ny ainy, eritrereto hoe iilona na iarena no mitaky ny zony indray andro any ka tsy firina vonoina no asetry azy. Moa ve mba faly ianao am'izay fotoana zay Andriamatoa Andry Rajoelina? Ary ny zavatra tena mahasorena dia tsy mba mi-assumer mihitsy ianao Andriamatoa filoha fa ianao dia manana responsabilité am'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Milaza ianao fa ny délestage efa novaina tamin'ny taona tsy haiko 2004. Maninona raha miteny ianao hoe tsy nahita vahaolana? Nampanantenainao ny voaka malagasy tamin'ny taona 2004 efa voninao ny 400 mégawatt miaraka amin'ny étude rehetrarehetra. Aiza ny 400 mégawatt ankehitriny? De tamin'ny atoandro anao nilaza fa efa ny tamatavy ny groupe nanomboka tamin'ny 2 taona lasa, ny parc solaire nanomboka tamin'ny 3 taona lasa. Naninona ny tsisy vahaolana Andriamatoa filoha hatram'izay? Ankehitriny rehefa mijoro malagasy, izay ianao vao moty manambitava, am'izay ianao vao mitaky, izany atao hoe fifampiresahana izany. Tsy mila fifampiresahana itsony anay Andriamatoa filoha fa fanovana no ilainay, fanovana rafitra ary fanovana mpitondra. Mety hiteny ianao hoe coup d'état ataonay, tsy coup d'état no ataonay fa mangataka ny fametrahanao fialana, mametraha fialana fa tsy tianao tsony ny vahoaka malagasy. Ary zao no tokony ho fantatrao fa tsy resaka délestage ihany no takin'ireo vahoaka malagasy ireo, fa ny vahoaka malagasy Andriamatoa filoha dia te hiaina mitovy am'ireo olombelona rehetrarehetra maneran-tany, miaina malalaka, misitraka asa araka ny tokony ho izy. Tsy misy izany atao hoe kolokolo zany. Fety Madagasikara dia manjaka maniry toy ny ainana ny kolokolo eto amin'ny firenena hatram'izay nahatonga anao teo amin'ny fitondrana izay. Ireo olona nahavita fianarana maro be no tsy voaray hiasa am'izay fianarana nataony satria izay havany olona efa ao anatin'ilay domaine ihany no asain'izy ireo makeo am'ilay toerana. Enina dia tsy manana ny compétence ilaina am'izany azy. Ka aiza hoe Madagasikara Andriamatoa filoha raha tsy vao maika hitotonga na hiahantra ankehitriny satria olona anjakany
corruption na hoe kolokolo no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Tsy rariny zany Andriamatoa Filoka hoy zay hoe mametrahanao fialana. Eo ihany koa miresaka monopolisation ny fandrarahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy olona Andriamatoa Filoha no monopoliser zao lafy ny fandrarahana eto Madagasikara izao. Izay malagasy mijoro mba tenao fandrarahana dia potena vonoina tsy mendrika an'izany voka malagasy Andriamatoa Filoha. Ianao anefa dia mijery fosiny am'izao ary manampy an'ireo olona izay manao an'izany toetra tsy mendrika ampiray tanindrazana izany. Ka hoy izay hoe tsy mendrika hitondra ny Madagasikara tsony ianao Andriamatoa Filoha raha toka hanavakavana, raha toka iray tsy kombakomba amin'ny ratsy mpamadika tanindrazana. Eo ihany koa milafy miarak'asa Andriamatoa Filoha araka rehefa nyteneny teo fa be dia be reo malagasy navita fianarana tsy manana asa kehitriny. Satria maninona? Satria tsy misy ny asa ny orinasa mazava ho azy. Firifiry ireo mpampianatry ny UNS navita fiofanana kanefa dia tsy mahazo posta. Firifiry efa amin'andrivo ny recrutement taonareo nefa zara fa misy telonjato isa-taona. Inona no an'ireo malagasy ireo? Very fotoana fotsiny ireo tanora izay nanovo fahalalana raha toka tsy homena sehatra eto amin'ny firenena Andriamatoa Filoha. Firifiry ireo mpianatry ny FIRB, ireo paramedy no navita fianarana kanefa dia tsy manana posta kanefa dia manana zay atao hoe finiavana ty hanampy voaka malagasy zany Andriamatoa Filoha. Raha niresaka fahasalamana tsy araka ny tokony ho izy ny fitsaboana eto Madagasikara. Tsy hoe akory ny mpitsabo malagasy ny tsy mahay Andriamatoa Filoha fa tsy misy fitaovana hoentina mitsabo araka ny tokony ho izy. Ka rary ny raha toka ny havanareo ny ray aman-dreninareo marary alefanareo any ampitan-dranomasina hitsabo teny satria na ianareo aza dia tsy matoky ny fitsaboana eto Madagasikara. Ka izany no ilanay fandrovana Andriamatoa Andry Rajoelina. Système mila miova ary mila miala daholo ny mpitondra rehetrarehetra satria efa feno virus ianareo reo, virusan'ny kolokolo, virusan'ny fitiavatena Andriamatoa Andry Rajoelina. Ianao manambany ny tanora malagasy lazainao fa ny robot no mibaiko an'ireo tanora ireo. Fanompana ny tanora zany Andriamatoa Filoha ary fanambanina azy. Ary zao natao avy ao an-tsainao fa maro amin'ireo tanora milatra mitaky eny an-dalambe hiarany setrareo no mahay manamboatra izany robot izany, ka tsy hoe olona mahay manamboatra robot no hanaiky bakony robot. Tsy mitovy aminareo avokoa ny malagasy Andriamatoa Filoha ka hoe ataon'olona marionety fotsiny ka manaiky zao baiko rehetrarehetra izao andeha amin'ny tena ny Madagasikara noho ny tombotsoa sy ny fitiavatena anareo reo. Tsy mila mpitondra mpanango-karena zahay. Firifiry ny volamena tsy hita popoka teto amin'ny tany sy firenena ity. Mbola tsy nisy manerana zao tontolo zao zany hoe volamena mivadika vy zany kanefa tamin'ny fitondranao zao Andriamatoa Filoha dia nisy volamena efa 4 kilao mivadika vy. Tsy rariny zany koa izy hoe mametra fialana ianao Andriamatoa Filoha. Izany no fahendrena, izany ny fitiavan-tanindrazana. Tsy mendrika anao voaka malagasy, tsy mendrika mpamono olona. Raha miteny anao hoe raha hiala za dia coup d'état ny dikan'izany hijaly eto ny voaka malagasy vo mahay hianatra Madagasikara, tsy rarahina zany Andriamatoa Filoha fa mametrahanao fialana. Raha fantatrao ny voka-dratsiny anao hoe coup d'état zany, tsy tokony anao coup d'état ianao tamin'ny taona 2015. 5 taona ianao nitondra tetezamita lavareny teo vo mahay ny apotika i Madagasikara ary ny fanondranana harena sarobidy no nanjaka tamin'izany fotoana izany. Aza miresaka aminay ny atao hoe constitution na lalam-panorenana zany nao Andriamatoa Filoha satria tsy mendrika ny ilazan'izany ianareo. Raha misy ny tsinanaza na lalam-panorenana Andriamatoa Filoha dia ny fitondrana zay taritinao ianao zay miteny resaka constitution io indrindra satria araka ny lalam-panorenana dia tsy mendrika hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena ny malagasy iray izay naka nationalité avy amin'ny firenena hafa. Fantatra tamin'ny taona 2013 fa mizaka anjom-pirenena frantsay ianao Andriamatoa Filoha kanefa dia mbola ny kolokolo ihany na mpanjakainao. Eo reo HCC sy ny tariny izay tsambany vola ka nanaiky ny firotsahanao ho filoham-pirenena ary tsy ny malagasy maro anisa no nifidy anao fa efa nisy ny doublon. Eo ihany koa ireo malagasy maro tsy nifidy tamin'ny taona 2013 satria tsy makasitraka ny fitataranao. Efa mijoro malagasy manerana zao tontolo zao, manerana ny Madagasikara Andriamatoa Filoha fa tsy tia itsony ianao ka mahay zay ianao tsy tia Andriamatoa Filoha, tsy tia ny voaka malagasy itsony ianao. Leo anao ny voaka malagasy, leo lainga ny voaka malagasy Andriamatoa Filoha. Leo lainga nanomboka tamin'ny taona 2015
ka mandeha any ianao raha toka tena tiany Madagasikara tokoa ianao dia mametraha fialana tompoko, mametraha fialana ianao fa izany fahendrena. Aza vonoina vahoaka malagasy Andriamatofiloha, averiko foana, aza vonoina ny vahoaka malagasy Andriamatofiloha. Aiza ny fahafahana maneho kevitra Andriamatofiloha, maninona ny malagasy mijoro no sakasakanana, ampiasana herisetra. Mibaiko avy aminao no mahatonga an'ireo mpitandro filaminana ireo mampiasa an'ireo hery zay eny ampelantanan'ireo, fa tsy hoe akory zareo no te hamono vahoaka malagasy. Ary averiko foana fa raha misy malagasy maty maratra dia ianao no fototra zany Andriamatofiloha, ianao no fototra zany Andriamatofiloha, averiko foana zany. Farany averiko foana, mametraha fialana anao Andriamatofiloha fa izany no fahendrena. Tsy mila anao tsony vahoaka malagasy, leo anao ny vahoaka malagasy, leo laigna, leo fampanantenana pokaty, tsy mandray ny fifonanao, tsy mandray ny fiarahana mitantana anao hoe izay hoe consultation avy aminao, izany ny vahoaka malagasy, fa fanovana système no ilainy vahoaka malagasy ary fanovana mpitondra. Ka zay le izy Andriamatofiloha, tsy mila anao itsony malagasy, averiko foana, tsy mila anao itsony malagasy Andriamatofiloha, fa tongavy anao saina ary tsy ilaina itsony ianao, tsy resaka coup d'état no ataonay fa mitaky ampilaminana ny zonay ary indrindrandrindra ny fialanao, fa tsy mila anao tsony zahay. Leo langa izahay, leo fampanantenana pokaty izahay, 5-10 taona mahery ianareo teo fitondrana tsisy vahaolana, ary zao ny tadidio, ary zao ny tadidio. Teleferika zany tsy tao anatin'ny programme anasanao, maninona nisy ny teleferika, maninona teleferika zay tsy ilainy vahoaka malagasy akory, kanefa dia nataonao nandaniana vola be. Ny taranakay malagasy no mibavitrosa vokatsy ny rendrarendra sy ny tsy fahaiza mitantana ataonao. Ianao miteny fa ny banque mondiale raha toka miala tao amin'ny fitondrana anao dia tsy hanampy atsika itsony. Tsy raha inay zany Andriamatofiloha, satria na manampy ary reo banque mondiale reo tsy miditra any anatiny posy malagasy, vahoaka malagasy, tsy misy fiatraikana vahoaka malagasy ny fanampian'ny banque mondiale, fa ianareo rehetrarehetra sy ny firongonao no mahazo tombosoa misitraka an'izany fanampian'ny banque mondiale izany, fa vahoaka malagasy dia mibavitrosa foana isa-taona. Tsy mendrika anao tsony ny hitondra, tsy mendrika anao tsony ny atsoina hoe filoham-pirenena Andriamatofiloha, ka mametrahanao fialana, izany fahendrena. Masina ny tanindrazana.